faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meditsika raha ny amin'ity herinandro ity aloha zany dia ny fandalovana rindraona atao atsimon'ny nosy aloha zany ny tapany voalohany herinandro tena anamarika ny toetrandro zany hoe misy ny front ity zany vokany dia mety somary maimaina aloha ny andro atao anaty roandro defa avy eo any amin'ny tapany faharoan'ny herinandro zay dia misy ny anticyclone zay hipetraka atao atsimon'ny nosy ato ary vokatra ihany koa dia hiverina mangatsika zany ny andro any afovoan-tany sy ny ilany atsinanany Madagasikara ny maripana mandao azy na any amin'ny farany herinandro zay hatrany vokatry izay anticyclone izay misy ny alirano zay hoentiny zany koa mety hitrangy zay any amin'ny andro lakafika any amin'ny morontsiraka andrefany nosy ny any amin'ny morontsiraka atsimo mety mitatra kely atraty amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany zay koa mpitandremana sady na mpimana sady zany ny mpampiasa ranomasina ao anatin'izay mba hitandrina ary koa mba hanaraka tsy tabaka zany ny toromarika sy vaovao eto amin'io Madagasikara. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapitso ary vao maraina dia misy ny zavona ho an'ny voatany iray manontolo iny mety misy ihany ny orana malefaka ho an'ny faritry Analandoko sy ny any Andalany ny ambiny dia maina tanteraka ny andro. Ho an'ny rapitso tolakandro maina ny andro ankapobeny saika manerana ny nosy ankoatry ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara zay mety misy hitandridaona mandalo manakaikaiky ny nosy be anoany zany ny ambiny kosa moa zany mivadika be ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay arapizay misy fiakarana tsikelikely ny maripana zany ho an'ny avoatany manana misy hatrany amin'ny 20 degré moa zany ho an'ny avoatany ary ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy kosa indray mety mbola eo amin'ny 20 degré eo zay ho an'ny avadibavy ny ambiny dia miakatra ihany koa ny ambony indrindra 20 degré hitantsika amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny andron'ny alarobia mbola maina tanteraka trano ny andro zany amina faritra maro ny maraina mety mbola azavona ho an'ny avoatany ny tendrony atsimon'ny Madagasikara kosa no mety hisy tandrivindraona vokatry ilay rindraona moa zany fahika kely amin'ny tendrony iny. Raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alarobia izay miakatra trano aloha zany ho an'ny avoatany eo amin'ny 4 degré celsius eo ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy ihany koa misy fiakarana kely ny any amin'ny tendrony atsimo andrefana no midina kely ny maripana eo amin'ny 20 degré celsius eo ny voavinavina amin'izay andron'ny alarobia izay ny ambony indrindra eo amin'ny 30 degré hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka any. Amaranantsika azy ny andron'ny alakamisy ny alakamisy tolakandro dia efa manomboka misy ny tsiokana avaratraza koa vokany dia manorana ny andro zany ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mety efa manerika ny andro ho an'ny ilany atsinanany Matsihatra ambony sy ny any amin'ny ilany atsinanany faritra Ambodimaria iny. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka hatrany andro vidany any amin'ny ilany andrefana. Raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alakamisy izay manana efa manomboka midina kely zay aloha zany ho an'ny avoatany 20 degré ny ambony indrindra atory izay koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy misy fidinana kely ihany koa ny maripana ny ambiny zay dia misy fiovana firy indrindra ny any amin'ny Madagasikara. Izay ny meteo antsika tamin'ity anio ity raha manaraka velomana.